Misavoritaka mihitsy zao lerony ao satria terrorista no fandraisany ahy. Eto amin'ny FB-ane dia lasa terrorista raha ao dago e. Fahotana mahafaty zany izay manakihana ny tsy mety ataon'ny filoha Andriamanitra zany hoy hafatra izay ataony ity namana ity. Raha amin'ny fanambarana izay nambarany dia ny tiany ambarany hoe misavoritaka ny olona ao Madagasikara satria ao a Madagasikara ny tenany amizao fa terrorista ny fandraisany ireo malagasy azy. Ho resantsika moa ny mikasika an'izay famelohany hiresantsika izay aloha ny tompoko vavy sy tompoko lahy dia azadino ny miabone ny chaîne antsika ary azadino ihany koa ny manao j'aime ny video, azadino ny mametraka ny commentaire. Ndiary ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika sy ny fizarana vaovao mandalo ary ny vaovao misy ao a Madagasikara naiza naiza izany ary tsy asina fanavahana. Ndao arisika avy hatrany tonga dia hiditra amin'ny zavamisy sy ny zavamandalo ao a Madagasikara. Rongony 12 kilao sariny zandariny maro antsetra. Gony miisa roa feno zavamahadomelona rongony izay milanja 12 kilao no sariny zandarmeria am-pirenena avy ao maro antsetry ny sabotsy 20 jolay 2024 lasa teo. Raha ny fampitam-baovao dia avy ao amin'ny commune Belalona, distrikany Befandriana Avaratra izy ireo fa kasaina haparitaka ao Amaroantsetra. Loharanom-baovao avy amin'olona tsara sitrapo no nahatratrarana azy ireo tao Ambody Adabo. Raha araka ny nambarany ireo tompon'andraikitra ihany koa dia mitohy ny fanadahadiana mba ahafantarana ireo mpividy nampandray ireo zavamahadomelona ireo ao amin'ny tanànany Maroantsetra araka ny fanazavana nataony zandary lehibe ny tobim-barotra any Antoerana. Izay ny zavanisy tany Amaroantsetra. Rehefa voalaza ary ny tany Amaroantsetra iny ndeha isika iresaka kely mikasika ny fanadinam-panjakana baccalauréat satria anisany tena nisongadina izany baccalauréat izany izay nanomboka ny androany. Fiara maimai-poana ho an'ireo mpanala fanadinana, nanome fiara fitaterana maimai-poana ho an'ireo mpiatrika hiatrika fanadinana baccalauréat ny commune Ambomangakely. Ny tanjona dia ampihena ny fandaniany ireo kandida amin'izao fotoan-tsakotra izao. Tsy maintsy mitondra convocation kosa ireo mpianatra hisitrika izany ny zavanisy teny amin'ny commune Ambomangakely koa dia isaorana manokana izy ireo. Mbola resaka fanadinana baccalauréat izay dia notaterina maimai-poana ireo mpiadina baccalauréat any Antsirabe toy ny tamin'ny fanadinana CP sy BPC dia nisy fitaterana maimai-poana ireo mpiadina baccalauréat any Antsirabe. Voamaraina dia efa samy niandry izany ireo mpiadina any Antoerana ireo. Hitantsika amin'ny reto sary ireto moa izany fitaterana maimai-poana ho an'ny mpiadina baccalauréat any Antsirabe. Zay moa ny mikasika any fanadinana baccalauréat, fandeha isika ijery kely ny fanambarana izay nataony Ferdinand Sello ny tao anatin'ny rindriny. Toy izao moa ny zavatra izay navokany Ferdinand Sello. Raha Ravelson miaho izy tsy ambara telo. Ny zoma teo no nafindra ny polisy miandraikitra ny lozam-pifamoivoizana tsara lalàna any amin'ny polisy misahana ny heloka bevava anosy ny fanadahadiana momba ity raharaha ity. Ny fivoaran'ny fikarohana dia mirona mankany amin'ny vony olona efa nomanina fa tsy lozam-pifamoivoizana tsotra na rahana fandisirana itsony. Tahaka ny voatombana eny nanisana ny alarobia maraina 17 jolay andro nahtana ny vatamangatsika ny ratompoko vavy. Rehefa efa misy olona voasambotra ny omaly maraina manodidina io famonoana io fa ny fampanohavana sy ny polisy kosa tsy manamarina izany fa mbola ao anatin'ny fikarohana. Ny fampanohavana nanamafy fa tsy mbola nisy olona nentina teo anatrehan'izy ireo ka nalefa any amponja. Izany moa ny naparitaka Ferdinand Sello ny tao anatin'ny rindriny fa mbola ho hitantsika eo ihany ny mety ho tohiny izay zavatra izay fa izahay ato anatin'ny ity chaîne ity dia
mizara ny zavamisy sy ny zavatra hita maso izay miparitaka amin'ny tambanjotra antserasera indrindra zavatra malaza manerana iny nosy Madagasikara iny. Zay koa moa ny mikasika aniny ry tompoko vavy sy tompoko lahy fandeha isika hijery kely ny fanambarana izay nataony ity namana anankiray ity. Hoy ity namana ity nilaza ny tao anatin'ny pejiny hoe mamay be ny eto amin'ny tanàna dia aleko miafina. Zay te hanao selfie amiko dia ao Moramanga Rampitso ho teneniko dernier moment ny toerana mba tsy hatongavany zandary. Reny zao mety miandry ahy ao Ivato fa zaho any Mananjary misy vedety maka ahy dia anaty sambo dia iny aho tsy hita. Misavoritika mihitsy zao lerony aho satria terrorista no fandraisany ahy. Ito amin'ny FB ane dia lasa terrorista aho dagoe. Hoy fanambarana izay nataony ity namana ity. Fahotana mahafaty izay manakirana ny tsy mety ataony filoha Andriamanitra zany. Ary tsy vitany izay fahotana mahafaty izay fa dia manembatsimbana ny asa fampandrosoana. Io efa hita mandroso be io Madagasikara mbola kianina ihany ary ve hoy fanontaniana izay napetrany ka dia ao Moramanga Rampitso hoe kozio ihany raha vao misy emonaty na tanky hoy hafatra hatrany izay nataony ny tao anatin'ny pejiny. Raha fahitako ity fanambarana izay ataony namana ity dia maimaika te hitifitra mpitondra fotsiny izy fa tsy ao a Madagasikara akory ary tsy any Moramanga fa mba te hilaza fotsiny izy hoe voasambotra raha mandeha any Madagasikara ary tsy azo kianina ny mpitondra ao Madagasikara. Mety diso ny ihany famakifakako fa ianareo koa dia afaka maneho hevitra ao anatin'ny komantera satria any no mba ahafahantsika mifanakalo hevitra sy mifampitafatafa. Rehefa voalaza ary ny mikasika an'izay dia andeha isika hilaza vaovao hafa indray izay mandalo ao Madagasikara. Hampiasa Sherpa ny PAM Madagasikara. Nahazo fiarabe miisa 3 antsoina hoe Sherpa vita Amerikanina natao ho an'ny lalana farany izay ratsy sy ny toetrandro manokana ary afaka mandeha anaty ranobe ny programa alimentaire mondial na hoe PAM Madagasikara. Hoentiny izy ireo manatanteraka ny asa fanampiana ho an'ireo vondrom-piarahamonina tena marifo any amin'ireo toerana tena sarodalana ao a Madagasikara mo io fiara io ary mba hatongavany izany ara-potoana ihany koa ny antony ampiasana io fiara io. Zay moa ny resaka fiara fandeha isika iresaka kely ny mikasika ny Ilora Joel. Fotoana mamy no niarahany tamin'ireo mponina tany anakao tena hoe niara niaina ny lalao ny fampizarany manta sy ny masaka. Rano fisotro madio moa no tena olan'izy ireo koa dia nanapa-kevitra izy ny hanome forazy ary ny tenany mihitsy no nanaraka ny asa fametahana azy tany. Olona eo amin'ny ray alina eo no eo no isitraka rano fisotro madio noho io forazy io. Misaotra ilo hoy ireo izay nanome fankasitrahana. Tsy izay ihany fa mbola nanome fitaovana an'ireo mpanjony ny tenany ary ireo vehivavy kosa nahazo frigo solaire hitehirizana trondro. Ireo ankizy nisitraka kilalao sy ny kaye. Ary ny hafatra izay nomeny moa dia ny hoe agir localement pour un impact global. Izany ny hafatry ny Ilora Joel. Zay koa ny namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo rehetra navitany ny video hatramin'ny farany ary mbola manintana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato. Zay fa tsy ataonay lavany resaka hametrabeloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no mizara ny vaovao misimisy ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Gaby hoe tsao tsao veloma.